Voatazona eny amin'ny gendarmerie sy ireo valo mianadahy mpanao kidnapping kosa tsy teto andrenivohitra ihany moa no fantatra fa efa nanaovan'izy ireo ny asa ratsiny fa efa fantatra ihany koa fa tonga hatrany Fort Dauphin izany. Arahantsika avy hatrany ny fanadadiana manodidina an'io vaovao io. Vehivavy iray sy lehilahy fito no voasambotra ny mpitandro ny filaminana mahakasika ny fangalana kerin'ny karana iray teto andrenivohitra. Araka ny fantatra dia anisan'ny mpitandro ny filaminana iray tamin'izy ireo izay mpamatsy fitafiana ireo mpakan-keriny. Anisan'ny fitaovana ampiasain'izy ireo amin'ny anaovana ny asa ratsiny ny fiara 405 iray sy Mazda, moto scooter 3, miampy ny moto lehibe iray ary basy iray. Mahakasika izay indrindra dia nitondra fanazavana ny avy amin'ny gendarmerie pirenena. Ny 20 Jolay 2013 zany dia nahazo vaovao teto amin'ny compagnie gendarmerie nationale Antananarivo izay niarahany asa tao amin'ny brigade spéciale ny Tobratsimandava zany fa misy andian'olona zany mikasa hanao kidnapping teny Amboditsira teratany karana anankiray mivarotra beririka saika ataondreo re kidnapping io zany. Rehefa narahana zany nataony filature dia voasambotra tena soavim-bahoaka zany ny efatra tamin'izy ireo ary finaritrany zany ny voatifitra teo amin'ny fehany ny anankiray. Rehefa nataony fanadiadiana dia niaiky izy zareo zany fa nanao fiomanana tamina kidnapping nateratany karana io sy nanao kidnapping tamin'ny 6 août 2012 anakarana ray amin'ny faritra Andravoahangy izay nazahoany vola fahiny mitetina 1 milliard sy vola vazaha 200 000 euros. Rehefa nitozana ihany koa nefa ny fandiadiadiana makasika ny olona reo dia niaiky koa izy fa nanao kidnapping anankiray koa tany Fort Dauphin tamin'ny volana Jona 2012. Eo tamin'ny ritrany zany no na samborany zandary any setra izay efa naseho gazety moa izy iny ka talohan'ny nafatesana moa setra zany dia nanomina an'ireo olona reo hoe antoka tamin'ny resaka kidnapping nakasika ny tompony Sodime karana maromaro teto zany na tany Tamatavy na teto Antananarivo na société frantsay anankiray ngeza teto Antananarivo. Araka ny fanazavana azo dia ao anatin'ny 2 na 3 volana eo no anaovan'izy ireo ny paikady rehetra mialohan'ny anatanterahana ny asa ratsiny ka manofa trano izy ireo ary ity vehivavy tratra ity no mpahandro ny sakafony amin'izany. Ao anatin'ny 2 volana sy tapany kosa no anarahany maso akaiky ireo olona ho alainy ankeriny ary amin'ny alalan'ny fiara sy ny moto ireo no fitaovana ampiasaina anatanterahana ny asany. Ao anatin'ny 2 andro ka hatramin'ny 2 herinandro no fe-potoana omen'izy ireo hitakiana ny vola ary mivoava trano ny toerana izay ambarany anaterana an'izany. Nambarany avy amin'ny gendarmerie pirenena kosa fa ilay tena domikotrika ity raharaha ity dia mbola tsy voasambotra hatreto izay voalaza fa olona mivezivezy matetika any ivelany ka mbola mitohy ny fanadiadiana.